fa mbola nanamafy ny fitokonan'izy ireo indray androany ny amin'ny fanisorana ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ireo sendika ny mpiasa ny Paositra Malagasy izay niverina nanohy ny fitokonana indray androany. Ambaran'izy ireo fa sy hijanona ny tolona raha tsy voavaly ny fangatahan'izy ireo ny amin'ny tokony andraisan'ny ministera antanana ny famatsim-bola an'ireo tetikasa ny ministera izay tokony ho anjaran'ny ministera ihany kanefa dia nahilika tany amin'ny Paositra Malagasy. Sarotra nefa ny fandraisan'ny fitondrana fanapahan-kevitra ho nisolitenany ireo mpiasan'ny Paositra ireto ka tsy mbola namaly ny antson'izy ireo aloha hatreto ny fitondram-panjakana. Tsy ahivina moa fanampiato ny fitokonan'izy ireo ireto mpiasan'ny Paositra ireto ny herinandro teo ary izao niverina nanao ny fitokonana izao indray androany. Mendrika Razafindratsima sy Andra Rabesotra. Mbola tamin'ny alalan'ny fitsofana sifle sy orakoraka hatrany androany no nentin'ireo mpiasa nanio ny tsy fahafaliany amin'ny ministry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra. Ambaran'izy ireo fa mbola vao maika nanampy ny fitakiana ny filazana fa misy loko politika ny tolona ataon'izy ireo izay nolaviny nandritra ny fanambarana androany. Ny tolona izay ataon'ny Paositra Malagasy ny hetsika izay atao dia tsy miloko politika velively ary tsy iloko politika fa fitakiana ny tsirariny ny zavatra manjoan'ny orinasa no ataon'ny Paositra Malagasy. Tsy ny projet smart village mihitsy no tsy eken'ny Paositra Malagasy fa ny fandoavana ireo projet ireo izay tokony andraikitra manokana ary fieno ny ministera nefa ny ampisakelehana ampisorohana ny Paositra Malagasy ampiatsirohana ny Paositra Malagasy dia tsy zakan'ny Paositra Malagasy izany raha ny eo anivon'ny teti-bolany. Tsy ho voasakany tsindry avy amin'ireo mpiasan'ny Paositra afany amin'ny faritra tsy miaraka amin'izy ireo ny tolona ho hiatrany ny solitenan'ny sendikany ny mpiasan'ny Paositra Malagasy androany. Misy ny firesahana filazana fa hoe vondron'olona mitsitokotoko olona ataoko hoe manakorotana eto Antananarivo no manao antolona izay maria koa fa diso tanteraka izany satria misy ary manana solitentsika avy any amin'ny faritany izay tonga eto Antananarivo. Misy koa moa ny any amin'ny faritany izay efa nahazo ny direktiva amin'ny hitolomana manana solitentsika monsieur Avitra Rabarson avy any Fort-Dauphin. Ka tsy hijanona izahay ninona zany mety teritery ataony any amin'ny faritrany hoe etsika ny ao Antananarivo ihany izy io fa dia manamafy zany izahay eto fa iray tsy mivaky tokoa izahay ary zay solokoteny zay hoe izay koa ny etsika ataony any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara. Ny fanajana ny fiaonana teo amin'ireo sendikany mpiasan'ny Paositra Malagasy sy ny solitenan'ny fiadidinan'ny Repoblika no antony nampiatona ny tolona nandritra ny andro maromaro raha ny fanazavan'izy ireo. Miverina araka izany ny etsika tanterahana satria tsy mbola nisy ny vahaolana nomena azy ireo. Toy ny etsika sendikaly izay ataon'ny mpiasa eto anivon'ny Paositra Malagasy taorian'ny fiantona izay nanehoana fa manaja ny teny nomena sy ireo lehibe izay nifampiresaka taminay izahay dia Ramatoa Dirkab de la présidence, Ramatoa Lova Rasoultson sy Andriamatoa SGAP de la présidence, Andriamatoa Dina Andriamaholy. Mametraka fotsiny izay hoe sarotsarotra ny atao hoe fanapahan-kevitra. Izay no mahatonga ny fitondram-panjakana mbola tsy namaly ny antsonay aloha nefa izany tsy midika fa hoe anohitra ny fitondram-panjakana izay tsy hany mihitsy satria ny Paositra Malagasy dia fitaovana ho an'ny fitondram-panjakana anatatirany ny velirano amin'ny fampandrosoana firenena. Tsy ahivina fa efa namaly azy ireo ny ministry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra izay nandany fisian'ireo olana ireo ary efa nilaza ihany koa fa olom-biso no manatanteraka ny fitokonana fa tsy ny mpiasan'ny Paositra Malagasy manerana ny Madagasikara.